Atray zany mety mbola fahaveloman'ny firedaredan'ny fanantenantsika mianakavy am'izao repoblika faefatra zao. Repoblika faefatra zay netreretina hoe nahita tsara andreny krizy nanomboka 2009 reny. Repoblika faefatra zay nafantatra ny fototr'olana teo amin'ny tantara ny aina ty firenena ty, nahitanao hoe fa maninona notra an'izao le firenena, nahitany problema eo fanaovana politika, mahitany problema eo aminao hoe zao ny marary n'lay malagasy, lay Madagasikara. Mbola miredareda ve ny fanantenantsika am'izao régime rajonary mampianina zao, fa hitondratsika any aminao hoe fandrosoana, hitondratsika any amin'ny fivoarana, any amin'ny fivelaram-piainana. Mahatonga atsika miteneny zany mba maro ihany ny firenena taty Afrika nanana olana sy lesoka teo amin'ny tantara. Mba maro ihany ny firenena teto ambonin'ny tany nanana olana sy lesoka teo amin'ny tantara, fa nanana mpitondra nahery fo, nanana mpitondra ny famatotra tamin'ny vahoakany, nanana mpitondra nampakatra ny fireneny. Voatsela tsika ndresaka an'izany hoe Vietnam miaraka tamin'ny Ho Chi Minh, zay mba firenena manana fierté am'izao fotoana zao, manana ambopo. Na de teo azy tsy mora nge zany hoe nravaravan'ny frantsay de avy eo nravaravan'ny amerikana, Chine io ifimbetsaka zany naverimberiko, fa raha tamin'ny taona 5,720 no nampitahaina tamin'ny Madagasikara zany Chine zany, de veritsika lavitra Chine. Fa aiza Chine zao, aiza Madagasikara, firenena firy nrotoky ny ady ny olona raha tena génocide. Vao nampatsiahany zany rédaction tao Rwanda, guerre civile nafaty amanapitrisany zay nikopakopahany frantsay, fa nitsangana Paul Kagame novainy tanteraka ny orientation économique, ny politique, ny diplomatie, niditra tao amin'ny Commonwealth Rwanda, ary tsy nanaiky raha tsy nampifona ny filoha frantsay hoe miekena reo fa diso, ary tsy misomasoma zany Paul Kagame zany rehefa miteny mandaroka ny politika nataon'ny Frantsa na mitehana an'io Rwanda io am'izao fotoana. Miarin-doha Rwanda, miarin-doha Noelia, tsy piany rédaction zany, anisan'ny ville, ny capitale ny Rwanda, madio, azo atao hoe filamatra koa ty Afrika, ary tadiaviny vahoaka Rwandais,
ny ijanonany Paul Kagame maritra eo amin'ny fitondrana, zany hoe mpitondra mamim-bahoaka mijery le intérêt de la nation, intérêt de la population. Tsy pian'ny rédaction koa i John Pombe Magufuli, filoha vaovao an Tanzania, nahita ny fahalovana, nahita ny aretina, nahita ny loto, satria dia ripadripaky ny kolera ny mponina tao Tanzania tao. Fa rehefa tonga teo amin'ny fitondrana ty filoha ty, ao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena no midiny robinet. Tsy misy fety miorakoraka be ataotsika, ndao anadio tanàna, andao hiady amin'ny kolera, be de be ny mesure niraisiny John Pombe Magufuli, filohan'ny Tanzania. Andao anao politika pitsitsina, tsy misy fivoriana atao any amin'ireny grand hôtel luxe be 4-5 étoiles reny tsony, any amin'ny tranom-panjakana atao fery ny budget na tanterana an'izany, ferana ny voyage mandeha any ivelany any, zay tena mahasoa ahitany ny firenena tombotsoa, mivantana na aingana no andehanana. Hatramin'ny fiarany ny mpitondra misy fetra tsy azo ioarana, miady amin'ny kolikoly na janona daholo zay fety amandanonana mandany vola, fa raha toka misy vola anaovana an'izany a, ataovy any amin'ny lafiny sosialy. Osy ty filoha Tanzaniana ty. Rehefa mandeha ka voatery tsy maintsy ho any ivelany aza mininginingina maka hoe toerana, satria zay mpitondra de maka klasy manokana, fa toerana tsotra alaina na minisitra azy ianao. Mihaino an'izany no hoe vaky mihitsy ny fonao eto amitsika, la misère et partout ta Madagasikara. Ny loto partout, ny insécurité partout, délestage partout, ny kamaron'ny olona tsy manam-bola, mahantra, sahirana. Fa inona ny atao mpitondra? Iny raiky amin'ny telopolo izy ny tany ivelany, filoham-pirenena fotsiny a, filoham-pirenena fotsiny, izy délégation na miaraka aminy anatina 2 taona. Impiry ny prime ministre nivoaka, impiry ministra iza nivoaka. Tsy tahotra, tsy enatra, fata-bahoaka hoe nahazo fiarako ty vaovao be amina miliara filoham-pirenena, misy anankiray koa fanolona ntsika amin'izany zany fianakaviany. Tsy tahotra, tsy enatra, misy ministra nahazo 4 vaovao be pernecri, hitany besany maro eny nitondratondrana an'izany. Tsy tahotra, tsy enatra, fa zany mbola azontsika idirana lalina hoe ny HCC tokoa ve rehefa mandray antony déclaration de patrimoine tony a, de zay soratan'le olona manao déclaration de ay ity zany ny fanananao. Fa mahafantatra atsika, iza ny manorina village, entreprise niza manangana an'izany anatina 5-7 volana. Tsy tahotra, tsy enatra, hita amin'ny manodididina any ministra rana nge io, prime ministre ny tompony, prime ministre raha teo sady manana entreprise. Zany fianakavian'ny filoham-pirenena ary zany moa, zany ny eto amitsika. Aiza ho aiza amin'ny zava-misy ao Rwanda,
aiza ho aiza amin'ny zava-misy ao Tanzania. Raha ny tokony ho izy zany a, tsy mila teneniny eto amin'ny radio kory hoe manaova politika d'austérité. Raha misy million maromaro, raha misy miliara maromaro, rehefa tsy vita be ny tanàna le fako, rofo ry président, rofo ry prime ministre na ministre tsy fantatro hoe iza ny tokony concerné amin'izany. Ministre ny rano, ministre ny fahasalamam-bahoaka, mbola misy ministre mponina ve? Mba taitra ve? Mba malahelo ve? Mba voadona ve? Raha voadona moa ny mponina manapitritsany eto amin'ity renivohitra ty, afa miala ve? Ny gouvernementa iza na filoham-pirenena iza na be ny tanàna iza? Fa samy mikepoka zay hitany noely a. Kefa zao ara mazo atsika mbola mahita an'izay manome alalana anondrana are-pirenena ihany ry beboary misy aralava, tsy tahotra tsenatra. Soran'Andriamanitra manana vahoaka endry malemy, mangina, tsy miontsona amin'izany zavatra rehetrarehetra tenentsika zany. Fa ny mpitondra eto amintsika tompoko imbetsaka koa ny namerenako nyity, tsy manaiky hitovy amin'ny sarababen'olona zany. Vao tamin'ny lahady teo manisy dinandehanana tany Ivatovato tany, lava zany cortège na présidentielle, tsy haina avy aiza ny filoham-pirenena, nidina avy amin'ny fiaramanidina teo Ivato angamba, lava zany a. Ny mpitondra antsika tsy manaiky mitovy amin'ny sarababen'olona zany, mandeha mafy be ao anaty fiara, plaisir mihitsy zany hoe. Ary zany nga moa mahatonga be dehibe koa le dia atao any ivelany, satria tahaka ninona ny plaisir raisiny le filoham-pirenena hoe izy ny andrasana farany eo amin'ny aéroport, de miandro daholo aloha ny passager na ohatran'izany. Tahaka ninona ny plaisir iainana rehefa hoe iny fa midebarka avy any ianao de manitsaka tapirozy ianao de hitsofana mozika milohan'ny idira, de mandray tanana manao velomanao daholo ty pampapindrokindroka sy pampananana kiraro rehetrarehetra ty, de kopakapahana, de ohatr'izay koa rehefa tonga ho avy de tsenaina, de maneno am'izay ny eran-tanàna. Zay le article ny anaisy teo, azo eritreretina avy eo hoe iny fa misy filoham-pirenena zany mba mandeha mitondra ny tobiliny izy rery, na mba olona ray ny eo akaikiny eo mba tetiteteny renivohitra ty na faritany tena miaina ny vécu quotidien ny olona. Marary a, marary ny mpitondra antsika raha vao tsy asina an'le famafamantarana ny hoe seza tsy maintsy atao misy sangany kely ny ipetrahan'le filoha mihatra amin'ny rehetrarehetra, tsy maintsy atao avoavo toerana kely, izy manitsaka an'izao, izy ohatrany de ministre koa zany rehefa tsisy filoha sy prime ministre eo de anaovana zavatra manokana koa, de na ny député any ananiny, de ny maire, de samy manambonimbony tena daholo satria mpitondra tsy mitovy amin'ny be sy ny maro, tsy miaina ny fanaintaina ny be sy ny maro.